Zany mahakasikan'iny fa mbola paikady entina iarovana ny sisin-dranomasina Madagasikara ny tafika malagasy taorina ny fahatsapana fa mbola marefo dia marefo ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny arena an-dranomasina eto amintsika. Izay moa ny tapaka taorina n'ilay atrikasa ny tanterana androany teny amin'ny SMS sonerana teny. Mbola marefo ny fahafahan'ny Madagasikara miaro ny sisin-dranomasina sy ny arena an-dranomasina ho aminy noho ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny miaramila avy amin'ny tafika an-dranomasina. Sambo lehibe iray monja no ampiasain'ny tafika an-dranomasina eo amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina izay, ary ny tafika an-dranomasina dia mandrafitra ny iray monja ny tafika eto Madagasikara. Tandondondozana ny ranomasina Madagasikara sy ny arena ho aminy noho ny fisian'ireo sambo maro mifamezivezy etỳ amin'ny faritra-ranomasina manakaiky ny Madagasikara toy ny lakan-drano ny Mozambika sy ny ranomasimbe indiana. Maromaro izy ireo fa ny hitako raha izaho manokana zany dia mazava ho azy efa fantatsika fa ny piraterie maritime moa zany mazava ho azy efa goavana be. Dia manaraka an'izay ao ny trafic d'armes. Ny pollution moa zany mikasika an-dranomasina tsy dia tena hoe tena mbola vomafitsika fa misy ihany izy mbola atao hoe sokajy madinidinika. Dia eo ampovoany eo izy karazana menace satria fantatsika tsara fa mivezivezy amin'ny fahadranomasika natao amin'ny canal de Mozambique nahary amin'ny fahadranomasina andrefana anatsarana azafady ren'ilay sambo indrindra ilay mpitondra solika ngeza be reny. Reny zany efa atao menace satria raha sanatria misy ozany tranga tamina sanatria fanalefafanatika dia eo amin'ny tontolo iainana. No tanterahana androany teto amin'ny SMS sonerana ny atrikasa iran'ny tafika malagasy ny masevolina amerikana eto Madagasikara ary ny délégation avy amin'ny Centre d'études stratégiques de l'Afrique na ny CSA izay manatanteraka fivahinianana eto Madagasikara amin'izao. Tanjona moa ny hitondra ny fahaiza-manaon'izy ireo sy fanakalo hevitra hanampiana ny Madagasikara handrafitra ny paikady entina miaro ny sisin-dranomasina. Ho an'ny Madagasikara manokana fantatra fa efa manao ezaka be dia be ireo tompon'andraikitra amin'izay ananany tanany ahafahany miaro ny moron-dranomasina sy ireo loran-karena izay be dia be miavosa anatin'ny ranomasina manodidina azy. Miezaka izy hiaro an'ireo dia izay natongavana eto ampirisika ny fitondrana nampy izay ezaka efa atao izay mba ahafahana miaro an'ireo loran-karena ho an'ny ranomasina manodidina azy eo. Misy fanontaniana sy fampitaovana ve hoentin-drareo izy vola ve anampiany force malagasy? Is it safe to say that you plan to provide some financial or raha ny fanazavana aorian'ny famolavolana ny paikady no amaritan'ireo fitaovana sy ny teti-bola entina manatanteraka izany ka hatreto aloha dia mbola eo amin'ny dingana famolavolana ilay paikady ny tafika malagasy sy ireto manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny sisin-dranomasina ireto. Marina fa maharitra 3 andro ny faharetan'ity fivahinianana n'ity délégation avy amin'ny CSA ity eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'ny fandarana asa TOPS izany.